Halleloja! Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, dia mpitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray, ilay tompon'izao rehetra izao, anton'izao rehetra izao, ary indrindra koa ny firaisana amin'ny fanahy masina ao amintsika tsirairay avy, ary izy no angatantsika mandrakariva hiteny hiasa araka ny sitrapony izay tiany hampaherezana sy hizaraina amintsika indray. Dia alohan'ny hivavahantsika dia tsy hoe mahazatra moa izany fa izay no naovantsika ny fiasa mandrakizao aloha. Dia ny lohateny izay zaraina dia efa omena mialoha alohan'ny hitondrantsika mivavaka sady entina mivavaka rahateo izany. Tsaraina amin'ny asany avy ny tsirairay, samy ho tsaraina amin'ny asany avy ny tsirairay. Izany ny lohateny ho ambarantsika, ary ho zaraina amin'izany koa ny hoe asa ohatran'ny ahoana moa izany ny tsarana antsika kristianina izay manara-dia ny Tompo, asa ohatran'ny ahoana no hitsarana antsika. Amen. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, dia manesy tena mandrakariva hitanao trehanao izay mifona sy mibebaka mandrakariva amin'ny tsy famendehana, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Eny Tompo, manantona anao tokoa izay dia masina ianao, masina ilay Tompo Andriamanitray, endriko ny voninahitra ao izao rehetra izao. Tsy miendrika hanonona ny anaranao izay nefa dia efa mifona aminao sady mibebaka aminao amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Mifona aminao Tompo, satria raha lavinao dia tsinotsinona ny fionana sy ny fanompoana ataonao isan'andro. Ka dia diovy amin'ny ranao soa mandrakariva, sasao hafa-keloka, diovy mba ho tana, ka dia ho tanteraka eo anatrehanao mba ho tafiditra eo amin'ny fanjakanao, eo amin'ny voninahitra ao, satria izany no fanirianao, ary izany koa mba hirianay mandrakariva dia ny hahita ny voninahitra ao Jesosy Kristy eo amin'ny seza fiandriananao. Ary ankehitriny raha hifampizara indrindra amin'izao asa izay menao izao, dia mangataka ny fainao masina hiteny hanambara ny sitraponao ka tsy hisy feonay fa tsy ny feonao irery ihany, ary eo ka tsy hisy ambara koa fa tsy ny sitraponao irery ihany. Ka dia mitenena araka ny fombanao mpavonin-kely ray Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja. Amen. Dia araka izany ny lohateny izay ho zaraintsika, hifampizarantsika izany dia hoe samy ho tsaraina na samy tsaraina amin'ny asany ny tsirairay avy. Inona moa izany ilay asa? Izay izany no tena tiana lazaina ihany koa eto. Ny tsaraina amin'ny asan'ny tsirairay avy efa fantatsika, efa henontsika foana, fa ilay asa koa mila fantarina ihany hoe inona moa izany ny asa ohatran'ny ahoana ny hitsarana antsika. Vakintsika ny ao amin'ny Jaonina 4:20, ny andininy 10 ihany aloha ny vakintsika, ahafantarantsika inona moa izany ilay asa. Jaonina 4:20, andininy 10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Eto izany no tena tiana marinina eto hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Izay valiteny nataon'i Jesosy io rehefa nanontany azy. Tamin'ny voalohany moa izany hoe i Tomasy aloha, rehefa niteny izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ahako, aza malahelo ny fonareo, dia nanontany Tomasy hoe Tompoko, hoe tsy fantatray izay alehanao. Dia eo no nitenenan'i Jesosy hoe hatramin'izay niarahako taminareo teto mbola tsy fantatrareo foana, ary niteny izy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy mankany amin'ny ray ozy izy afa-tsy amin'ny alalako. Dia avy eo i Filipo indray nanontany: raha izany ary mankany amin'ny ray izany, asehoana indray koa ilay ray ary. Eo izany ny finoan'izy mpianatra ireo izay niaraka taminy nefa ireo.
Dia hoy Jesosy taminy nanazava fohifohy izy ny amin'ny lazany fa ny iray dia ao aminy izy sy ny iray dia iray ihany ary eto dia niteny mihitsy ary izy 15 amin'izay zany hoe aminaran'i Jesosy tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny iray ary ny iray ato amiko. Zany hoe tena ilay Andriamanitra ilay iray ilay tenenin' Jesosy hoe mivavaha amin'ny rainao any an-danitra ao amin'ny mangingina dia izy ihany ilay vavahana zany Jesosy ihany izay ao aminy ozy izy ny iray ary izy dia ao amin'ny iray ihany koa. Dia inona no teneniny avy eo? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany. Zany hoe rehefa miteny indray zany ny tompo dia miteny izy hoe fa tsy fahefana avy amin'ny tenany. Rehefa miteny moa izy efa miteny foana izy hoe tsisy mahalala na ny hafaran'izao tontolo izao afa-tsy ny iray ihany. Dia eto izy dia manamafy an'izany, fahefana avy amin'ny tenako no ilazako izany izy fa ny iray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Io zany hoe samy tsarana amin'ny asany avy zany ny olona. Izay ny lohatenin'ny resantsika nefa maninona no resantsika ilay asa dia ny asa izay ataontsika. Io zany no tena tiana lazaina. Inona moa zany ilay asa ataontsika rehefa hoe manao ny asan'ny tompo irahana etỳ amin'izao tontolo izao dia ny asa dia tsy iza manao azy fa ny iray. Jesosy Kristy ary hoe tena zanak'Andriamanitra izy ilay Andriamanitra. Tsy tena manao ny asa mivantana izy zany raha filazany azy eto rehefa manao ny asa fitsaboana na mifanasitranana, asa fampahiresana, fahagagana maro dia tsy izy ozy izy fa tsy izany. Azafady ao amin'ny andininy eo aloha fa ny iray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Izay zany ny angatantsika. Izay mahatonga ny tompo hoe mivavaha amin'ny rainao mangingina fa izy hamaly anao mangingina. Dia ilay iray io zany, ilay Andriamanitra any an-danitra any no angatantsika koa hanao ny asa. Ankabeazan'ny olona ankehitriny dia manao ny asa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny, ny fahaizany sy ny fahalalana. Rehefa nianatra elabe rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra, nandinika ny boky maromaro na mpanompon'Andriamanitra maro ny henin'ny tenin'Andriamanitra be dia be dia mieritreritra hoe manomboka amin'izay handeha hiasa amin'izay satria efa haiko ity ary izaho manao ny asa. Fa na Jesosy Kristy ary dia niteny mihitsy fa ny iray ozy izy izay ato amiko, izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Izay zany no mila angatantsika mandrakariva mba hitoeran'Andriamanitra ao amintsika fa izy no manao ny asa. Tsy mahavita n'inona isika raha tafasaraka aminy ozy izy fa izy irery ihany manao ny asa. Fa tohizantsika ny famakiana ny teny ahafantarantsika sy hanamafisantsika zany any amin'izay hoe iza manao ny asa sy hoe asa tahaka inona no anirahan'ny tompo amintsika. 1:10 aminaran'i Jesosy mino ahy fa izao ao amin'ny iray ary ny iray ato amiko. Fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Izay zany rehefa mampino an'ny tompontsika, mampino an'i Jesosy amin'ny olona ka hoe mila manao ny asan'ny tompo zany. Io asa io, ilay asa ataon'ny iray io dia rehefa mahita ny asan'Andriamanitra ny olona dia mino. Izay zany mahatonga antsika hoe rehefa manao ny asan'ny tompo, rehefa manao ny asan'ny tompo dia angatantsika mihitsy mba ho izy ny asa, ny fanahy masina ny asa fa raha mandeha amin'ny herintsika isika dia vetivety dia reraka. 12 aminaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izy izao mankany amin'ny iray. Izay zany ilay asan'ny tompo rehetrarehetra, fahagagana, manome mitsabo ny olona, manasitrana olona maro sy tambisaina, manasitrana ny jamba, ny marenina, ny boka, ankoatra ny fahagagana, ny amin'ny fampitomboana ny sakafo, ny betsaka ny zavatra nataon'ny tompo ny amin'ny asa izay nasehony tetỳ amin'izao tontolo izao, indrindra ny amin'ny fahamasiana sy fahamarinana mba hino an'Andriamanitra, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fanompoan-tsampy. Zany dia nampianarin'ny tompo mihitsy satria dia niravahany mihitsy na dia tao amin'ny tempolo ary izy niditra tao amin'ny tempolo satria nataon'ny olona fitadiavam-bola tao amin'ny tempolo tamin'izy hanomboka ny asa. Dia tsy nanao ny asa mihitsy ny tompo
fa misy tenin'Andriamanitra nanazavana izany any amin'ny vidéo hafany tsy nanomboka ny asa izy fa nyravany mihitsy aloha ny zavatra atao amin'ny tempoly dia ny fitadiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-karena atao amin'ny olona ao anatin'ny fanompoana. Ny olona mieritreritra hoe izany natao hoe asa, manao asa fitadiavam-bola ao anatin'ny asa fanompoana hoe ny ao am-piangonana, ny amin'ny asa fiaraha-mivavaka, izany fitadiavam-bola izany no ataon'ny olona, dia izany natao hoe fanompoana fa ny ravahan'i Jesosy izany. Eto dia mampatsiahy eto ny fanahy masina hoe na dia ireny boky misy izany misy miteny misy tsara mihitsy ny fanazavana na mety avy amin'ny fanahy masina misy koa moa izany ny ankabeazany dia fandiniana ataon'ny olona fotsiny, dia manao boky lavabe izy dia avy eo amidy. Raha boky amidy hitoriana filazantsara tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Raha manoratra ianao ka te hitory hanambara ny sitrapon'ny Tompo dia zarao mamaim-poana, na dia misy ary mety misy mihevitra hoe nisy zavatra nilany anie teo, na misy zavatra nieritreritra, ny fandiniana, ny boky, ny taratasy, ny fanaovana ny printy, fa ny Tompo dia manao asa mamaim-poana, fa raha manao ny asan'ny Tompo ianao andraisam-bola dia efa niravany izany tao amin'ny tempoly. Izay ny teneny hoe hanao asa lehibe noho izany aza izy fa izaho mankany amin'ny ray 9:30 aminaran'i Jesosy, ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Izay mahatonga antsika izany rehefa manao ny asan'ny Tompo satria izy no niseho, izy no nampiseho anazy tamin'ny mpianatra izany, tsy koa ilay mpianatra ny vidian'ny Tompo dia atao amin'ny anaran'i Jesosy ny asa. Tahaka izany na dia ny amin'ny resaka hoe Jesosy rehefa niteny hoe ndana mitoriany filazantsara dia manao babadisa azy amin'ny anaran'ny ray sy zanaka fanahy masina. Fa ny mpianatra rehefa nanao batisa dia nataony tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mitovy ihany izany. Jesosy no miteny hoe ataovy amin'ny anarako ny asa fa tsy mandeha amin'ny herinareo. Eto manko matetika alain'ny olona tahaka hoe na avadiky ny olona ny resaka raha hoe amin'ny anaran'ny ray izy ary ilay ray, amin'ny anaran'ny zanaka, raha izany no tonontsika izany. Samy manana ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina ao anatiny ao ny olona fa sy firoon'ny olona. Fa rehefa miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsisy afa-tsy izy ihany ilay Jesosy Kristy izay nitsangana velona dia izy ilay avy any Nazareta. Izay mahatonga ny mpianatra hoe iny ilay avy any Nazareta iny ilay vonoanareo ny sakananareo iny ilay Jesosy Kristy izay tena zanak'Andriamanitra, izay Andriamanitra amin'ny anarany no anaovanay ny asa. Izay zany sady fanazavana ny asa ny hoe inona no tokony anaovana ny asan'Andriamanitra dia inona ilay asa. Vakitsika sady ny ao amin'ny Marka 4:40. Marka 4:40 tonga dia vakitsika manomboka amin'ny 5:50. Aminaran'i Jesosy hoe aroa izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino izay atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, androaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany, hametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Izay zany no asa nasain'ny Tompo, hanao asa lehibe ozy izy, zavatra nataon'ny Tompo izany, nataon'i Jesosy daholo izany tamin'izy mbola fahavelomany tetỳ amin'izao tontolo izao na tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Ary ny mpianatra dia nimeny an'ireo fahefanareo nitoro ny filazantsara amin'ny olombelona. Filazantsara dia ny fanafahana, raha ny zanaka no nanafaka dia ho afaka tokoa nareo. Fanafahana ataon'ny Tompo izany ho an'ny olombelona amin'ny fahotana, amin'ny fahazarana, amin'ny fomba ratsy, araka ny teny foana amin'ny fanompoan-tsampy. Dia inona ny tenenina izay mino ozy izy, raha mino fa izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay ao amin'ny ray dia atao batisa ilay olona. Izany hoe olona efa lehibe mahafantatra mihitsy no mino resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra izay vao atao batisa.
atao batisa amin'ny ranobe zany, fa tsy ny zaza vao teraka na ny zaza tsy mahafantatra na ny tanora ary. Misy tanora mbola tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra dia atao batisa, fa izay olona resy lahatra ary raha zaza koa izy ka resy lahatra, misy tena hoe 9 taona, 7 taona, 9 taona, 10 taona, resy lahatra ny amin'ny fiasan'ny tompo. Misy olona iasan'ny fanahy masina raha mbola zaza ary mahafantatra mihitsy hoe Jesosy no miasa ao aminy, dia atao batisa ilay olona, atao amin'ny ranobe zany, dia izay no hovonjena hozy izy. Fa izay tsy mety mino dia felohana rahateo moa zany, fa fampianarana hafa sy fanazavana hafa indray ny amin'izay. Dia reto famantarana reto hozy izy manaraka izay mino. Tsy manaraka ny pasteur ny famantarana, tsy manaraka ny mpiandry ny famantarana, tsy manaraka ny mpanompon'Andriamanitra, tsy manaraka ny olona voafidy manokana, fa izay mino. Reto manaraka izay mino, androaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, na dia misotro zava-mahafaty aza izy, tsy hampanina azy zany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Raha mino isika, vonona isika hanao ny asa, vita batisa, dia mino an'i Jesosy Kristy hoe ao amin'ilay ray izy no maniraka antsika, dia ireo zavatra rehetra ireo omeny tompo antsika mamaim-poana ary manao ny asa araka ny teniny teo zany amin'ny anarany. Voakitsika nitozy antsika any hatramin'ny 9:7 hatramin'ny farany eto hoe ary Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy tompo rehefa avy niteny tamin'izy ireo dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Io rehefa niteneny ao amin'ny jaona andresana teo hoe aza mangororo ny fonareo, aza matahotra, izy amboatra fitoerana any aminareo satria hiakatra ho any an-danitra izy, eo ankavan'Andriamanitra hozy izy. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny manerana ny tontolo, ary ny tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana nampombainy azy. Amen. Izay zany mitory teny sy manambara ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny famarinana sy ny famasin'Andriamanitra. Izay ny tompo dia vao miara-miasa. Tompo zany miara-miasa tahaka an'ilay hoe teneniny teo tany amin'ny jaona teo hoe ilay ray izay atao amiko no manao ny asa. Ny tompo koa manao ny asa amin'ny alalan'ny tsirairay avy ary indrindra amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina amintsika. Amarana antsika sady ny famparizana androany dia vakiako ny Mateo 3:10-10. Anaran'i Jesosy hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Izay zany no tsara milaza an'ilay hoe tsaraina amin'ny asany ny tsirairay avy. Efa fantatsika teo zany ny hoe inona ary ilay asan'ny tompo, iza ny manao ny asa, iza maniraka ny asa, iza ny tompo ny asa, dia izay ny tsarana antsika. Rehefa mino isika, rehefa ny rahana hitory, izay ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra rehetra dia nitory hatramin'ny farany mihitsy, dia tahaka an'ity zany efa eo am-pototry ny avy ny famaky hozy izy. Jaona mpanao batisa no niteny an'io. Rehefa vita batisa ilay olona ka misy ny tsy vonona na misy ny hoe misalasala, dia niteny izy eo am-pototry ny afo eo am-pototry ny avy ny azo ny famaky azafady, izay rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsipy anaty afo. Izay zany no atahorantsika raha tsy manao ny asan'ny tompo ary tsy mino fa mandeha amin'ny herintsika, tsy mangataka ilay herin'ny fanahy masina na ilay hoe Jesosy Kristy ny tena miasa, ary manao asa fitadiavam-bola ny amin'ny asa fitoriana. Tandremo izay ilay tsaran'ny tompo antsika. Ny fitadiavam-bola amin'ny asa fitoriana dia ho tsaraina isika ka ho kapaina hozy izy ka tsipy anaty afo. Mila mitandrina isika tsirairay avy, mahereza ho anao izay maheno izao teny izao zany dia mino mandehana manao ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny Ray miaraka aminao, ny tompo miaraka aminao, ary indrindra tsy ho atao fitadiavam-bola ny asa fitoriana filazantsara tompoko. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha sitrapon'ny tompo moa zany dia mbola miverina eto foana isika hifampizara mandra-piveriny. Manao velomanao amin'ny anaran'ny tompo. Alleluia. Amen.